Vaovany amin'ny faritra kosa fitaovana ampiasain'ireo mpijibika makadingadinga notratehaka atao amin'ny faritra Arovan'Andasibe Antanibe Andrefana ao amin'ny distrika Ninosbe Elville. Nanatanteraka fizahana ifotony sampandrara manara-mason'ny Jono taorian'ny fitarainana voalan'izy ireo tamin'ny fikambahana misahana ireo faritra Arovana. Sarotiny amin'ny fiaronan'ny dingadinga ny fokon'olona ka miandry fanadihadiana ahitana ny tompon'ireo fitaovana tratehaka fanampanazavana. Tao amin'ny Baidorus ao anatin'ny faritra Arovana Andasibe Antanibe Andrefana Nosbe no natratra n'ireo fitaovana fampiasan'ireo mpijibika makadingadinga. Tsy nisy olona tratra niaraka tamin'ireto fitaovana ireto. Andraikitry ny fikambanana AMP Ankivony sy fikambanana iray no nampandreny sampandrara mpanaramaso. Fikambanana roa no miandraikitra ny faritra Arovana ka nampandreny sampandrara mpanaramason'ny Jono ka nahafahana nahita ireo fitaovana ireo niaraka tamin'ny dingadinga 20 mahery. Amin'ny faritra Arovana tao amin'ny Baidorus zany nahatratrarana andreo dia botey 12 ny tratra dia masika 4 dia palma pera 7 dia fusil 2 dia misy lefona anankiroa dia jaquette 6 dia détenteur 1 dia moteur 15 chevaux dia mariana etona aloha fa dia tena aro fitaovana tokoa zareo ireo fa vonona izay niady amin'izany tsy fanaran-dalàna rehetrarehetra zany. Iaran'ny lalàna ny fangalana dingadinga amin'ny lalàn'ireo fitaovana ireo indrindra fa anatin'ny toerana Arovana. Sarotiny amin'ny fiarovana izany ireo mpikambana ao anatin'ny VOI na ny vondron'olony fotony. Voarary ihany koa araka ny fanazavan'ny lehiben'ny sampandrara manara-mason'ny Jono ny fivezivezena ambony rano amin'ny andro alina. Araka ny dina be izay mifehan'ny Nosbe dia tsy azo atao ny manarato amin'ny alina sy ny mampiasa ny gavana na ny fampiasana an'ireny lampe de poche be ireny mazava be entina angalana laoko amin'ny alina dia izahay zany eto manamafy fa tsy tsitsy raha mahatratra an'ireny fandikan-dalàna rehetra ireny na amin'ny endrininina na amin'ny endrininina satria tena manimba ny harem-pirenena izy ireny. Manahatra ny amin'ny tsy fangarahana anatin'ny fanadihadiana ireo mponina sy ny fikambanana araka ny fampitam-baovao. Isan'izany ny famerenana ny fitaovana tratra any amin'ny tompony noho ny tsindry sy baikominina raha ny fitarainana voaray hatrany. Miezaka izy ireo miaro sy mikobaby ireo faritra Arovana sy ny hazan-dranomasina misy any an-toerana.